Ny tenin'Andriamanitra antsika anio dia ao amin'ny Marka 7:30. Marka 7:30 dia ny andiny faha-420 ka hatramin'ny faha-720. Ny lohahevitrintsika anio dia mahakasika ny hoe tsy maintsy handalo fahoriana lehibe isika kristianina ho antsika izay mbola velona izany. Vakiana ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ny titra: ny fiavian'ny zanak'olona. Fa amin'izay andro izay, aorianan'izany fahoriana izany, dia ho tonga maizina ny masoandro, ary tsy hanome ny fahazavany ny volana. Hiraraka avy eny amin'ny lanitra ny kintana, ary hozongozonina ireo hery izay eny amin'ny lanitra. Ary amin'izay dia ho hita ny zanak'olona avy eny amin'ny rahona amin'ny hery lehibe sy ny voninahitra. Amin'izay dia aniraka ireo anjely izy ary anangona ny olom-boafidiny avy amin'ny vazan-tany 4 hatramin'ny faran'ny tany ka hatramin'ny faran'ny lanitra. Amen.